orinasa Macron no nofidian'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra na ny FMF ampiakanjon'ny Barea-ny Madagasikara mandritra ireo lalao roa izay iaonany amin'ny Éthiopie sy Niger amin'ny faran'ny volana martsa ho avy izao. Lalao izay tafiditra ao amin'ny fifantsana ho fandraisana anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika 2020 sy 2020. Raha araka ny fanazavana nomen'ny Fédération dia tsy ity marika Macron ity akory no mpampiakanjo raikitra fa mbola eo andalam-pisafidianana izay ho tena mpampiakanjo raikitra ny Fédération amin'izao fotoana izao ary tsy mbola tapitra izany etsika izany. Nafapo ireo mpilalao Barea izany vaovao izany ary anisan'ny izany ny kapiteny Barea Aniseta Belandrenatenaina izay nisaotra ny Fédération tamin'izao fanapahan-kevitra izao anome herijika ny Barea hitondra ny baolina kitra malagasy amin'ny afo kokoa izao fanapahan-kevitra izao raha nambarany. Efa 2,000 amin'ireo mpianatra 7,000 ao amin'ny Universitén'ny Toliara no tafiditra ao amin'ny listra nomerikan'ny mpianatra izay norafetin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony tamin'ity andro voalohany ity raha ny fanazavan'ny filohan'ny Universitén'ny Toliara. Itoy mandritra ny 3 andro izany fandrafetana ny listra nomerika izany raha ny fanazavany. Somary taraiky moa ny fanombohana ny fandrafetana tamin'ity andro any ity satria mbola nisy ny resadresaka ny fanaovan'ireo tompon'andraiki-panjakana sy ny mpianatra ny alohan'ny nanombohana ny asa. Raha vao tapitra ny fandrafetan'io listra io dia isitraka avy ny vatsim-pianarana efa-bolana ireo mpianatra amin'ity herinandro ity ho iatran'ny filohan'ny Universitén'ny Toliara. Tamin'ny alahady hariva no nigadina tao Toliara ireo teknisiana misy 570 avy amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika niaraka tamin'ny solotena avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika izay karakara ny fanatanterahana ny fanaovana ny listra nomerika. Mikarakara sidina miala eto Antananarivo makany La Réunion ny masoivon'ny Frantsa ny fahavalo fa 7 ary fa 1 ny volana martsa ho avy izao ny orinasa Air Madagascar no isahana ny fitaterana ary ny orinasa BCD Travel no ivarotra ireo tapakila. Manamarika nefa ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara fa tsy maintsy hamarina ny mahatsy azo ialana ny fandehanana makany amin'ny nosy La Réunion ary anjaran'ny mpandeha manao izany fanamarinana izany. Tsy maintsy manaiky ireo fepetra takin'ny fitondrana frantsay ihany koa ny mpandeha. Ny prefekturan'ny La Réunion mihitsy moa no isahana ny fanaraha-mason'ny mpandeha ao Pyangana raha ny voalazan'ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara.